Amin'ny fiatrehana ny fetin'ny Pentecôte fa nanomboana ny dia ofisialy izay nitanterahan'ny filoham-pirenena sy ireo délégationna mafonja izay nitarihany ny akan'ny Israely sy Andy dia ny fanomboana na ny fanokafana ihany koa ilay tranoben'ny varotra izay arahantsika amin'ity firenena ity toy izao ary akon'izay. Notikana tamin'ny fomba ofisialy Omar Zma ny tranoben'ny varotra iaran'ireo mpandraharaha Israeliana sy Malagasy any Tel Aviv renivohitry Israely. Ny filoha Malagasy Era Jonar Mampianina izay nitarika ny délégationna Malagasy no nisolo tena ny firenena Malagasy raha toa ka misy ny varotra kosa no nisolo tena ny firenena Israeliana. Ny filoham-pirenena Malagasy nanamafy ny mahazava-dehibe ity fiarah-miasa vaovao ity. Voalohany aloha dia ny fitsanganany antenirany varotra Israeliana sy Malagasy izay no anisan'ny zavatra lehibe ary vera fa sehatra anankiray io izay azon'ny mpandraharaha Malagasy Israeliana mifandray ary manatevina ny fiarah-miasa izay misy eo amin'ny zareo zany. Azo lazaina hoe tsy dia mbola makaiza loatra izay fiarah-miasa izay fa mino fa manomboka izao zany manomboka amin'ity androany ity satria betsaka ny fifanakalozana arakevitra ary fifaneraserana amin'ireo mpandraharaha reo zany amin'ity androany ity ka dia everina fa ho fiatombohan-javatra matotra zany ity androany ity. Ankoatran'izay fanokafana ny antenimiran'ny varotra Israeliana sy Malagasy zay moa zany dia nisy ny fionana tamin'ireo mpandraharaha maro Israeliana. Ny sehatra maro no ndresahana sy niaona tao anatin'izany ny anisan'ny zay lehibe ho tsoahako fotsiny angambany dia ny hoe noresahana nandritra ny fotoanana maharitra ny sehatry ny famolena. Taoriana lanonana fanokanana ary dia nisy ny fihaonana tamin'ireo mpandraharaha avy amin'ny firenena rotoda. Tamin'izany no nampahafantarana karazana tetikasa maromaro izay iarahany an-dany sy ny ankila manatotosa sady nandiniana ihany koa ny mety iarahana miasa amin'ny fotoana manaraka.